tenako dia docteur Razafindranaivo Turibio, docteur spécialiste amin'ny santé publique, miasa au niveau au ministère ny fahasalamana no miasa ihany koa miasa ty an-trano zany amin'ilay fandraisana marary. Ny fianarana eto Madagasikara mandra-patongany any amin'ny baccalauréat dia eo amin'ny 12 taona. Ao aorianan'izay dia mianatra mandritra ny 7 na 8 taona eo ny tanora anankiray zay vao mahavita ny fianarana dokotera eto Madagasikara. Eto Madagasikara dia ao anatin'ilay toetrandro izay mando sy misy ny orana dia manana ny aretina matetika isika dia ny tazo na ny palu, eo ny aretin'ny taovam-pisefona, eo ny aretim-pivalanana ary tsy adino anatiny ny aretina ny tuberculose dia efa misy ihany koa ny aretina azo avy amin'ny firaisana na ny sida izay misy eto Madagasikara. Ny tontolo iainana dia anisan'ny zava-dehibe mahasamy hafa an'ireo satria eto an-drenivohitra dia eo lay falitony ny tontolo iainana, dia eo zany ny aretin'ny kohaka, eo ny aretin'ny taovam-pisefona, eo ny aretina izay azo amin'ny tsy fanajana n'ilay tontolo iainana. Dia arak'ilay nilazako teo aloha misy ihany lay aretina izay tsy afaka eto Madagasikara zany lay aretin'ny tazomoka, fa ny any ambanivohitra kosa dia matetika lay tsy fampiny sakafo, lay faharerahana, lay tsy fitandremana indraindray amin'ny fitandrovana ny fahasalamana. Zany hoe ohatra mety misy ny fivalanana, mety misy ny areti-kibo ohatra, mety misy ny aretina izay tsy dia tena hoe matetika zany izay no miseho, fa matetika ny aty an-drenivohitra no tena misy ny aretina bebe kokoa. Ny mpitsabo dia efa voatokana hanala ny fanaintainana izy, asa sarotra ny fitsaboana, mila ny fahazotoana zany dia ny mahatsara azy lay hoe manome ny fanalefahana n'ilay aretina izay hoentin'ny olona anankiray, ary izay ny anisan'ny mahatsara an'izany fitsaboana. Fanampiana zany ny olona ao anatin'ny fahasahiranana no lay aretina mahazo azy. Ny sarotra dia matetika taraiky ny marary anankiray vao manantona mpitsabo izy. Noho nylay sakana matetika apetraky ny olona foana hoe tsy manana vola, fa ny fitsaboana tsy tokony vola ny ao an-tsainany, satria manana obolana ny malagasy izay miteny hoe ny fahasalamana ny voalo-karena. Noho izany tokony manantona ny toeram-pitsaboana na manantona mpitsabo rehefa misy ny sorotraretina amin'ny olona iray, fa tsy miandry zay vao tonga, satria matetika dia efa taraiky zay vao tonga amin'ny toeram-pitsaboana ny marary. Ny fahasalamany malagasy zany dia mitovy aminay any ivelany any Madagasikara. Madagasikara izay azo antsoina hoe kontinanta lehibe ihany izy na nosy ary satria mitokana. Fa ny fahasalamana matetika arak'ilay niteneniko terim-piandohana dia io tazomoko io zany anisan'ny mbola vesatra eto Madagasikara. Dia io ihany koa misy aretina telo zany izay hiampiny ny firenena any ivelany Madagasikara, ny ady amin'ny tuberculose,
ny ady amin'ny VIH ary eo ihany koa ny ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo zay misy eto Madagasikara. Ny androy zany dia any amin'ny faritra atsimo izy, tsy ampiny rano. Ny olona tsy fampiny rano dia ny vokatra zay tokony ho azon'ny vahoaka ao amin'ilay toerana dia mihena, dia manjary sahirana amin'ny sakafo. Fatatsika tsara fa ny sakafo no fanafody voalohany zanak'olombelona. Rehefa misakafo tsara ianao dia salama. Ka ny any atsimo dia tsy ampy an'io sakafo io dia matetika tsy ny zaza ihany fa na olon-dehibe dia azon'ilay tsy fanjari-tsakafo dia miteraka ny fahafatesana, miteraka aretina zay vesatra ho an'ny faritra anankiray ilay tsy fahampitsakafo. Ny afaka zany dia arak'ilay nambarako dia isika tokony vonona mandrakariva hiatrika ny olana eo amin'ny fiainana, alana ny tahotra. Misy io soritra aretin'io kanefa misy ny fiarovana zay efa nataontsika. Tenako zao hitanareo tsy manao masika io, nanao ilay vaksiny aloha zay efa tonga eto Madagasikara. Ampiasaintsika ilay arovava sorona, ampiasaintsika ilay fanasana tanana dia afaka miady amin'ilay aretina isika. Na izany na tsy izany nefa raha misy ny aretina efa miombo dia izay ny antom-pisian'ny mpitsabo, manantona toeram-pitsaboana dia tsabony ianao. Tsy tokony hiankina amin'ny vola ny fiainantsika, azadino fa arena ny fahasalamana. Mila manana finoana isika fa ho sitrana dia izay ny antom-pisian'ilay naharentsika zay afaka manampy ny olona tsirairay.